Korintianina faharoa toko fahaenina. Tsy mila eboebo ny fitorinan'i Kristy. Korintianina faharoa toko fahaenina, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Ary izay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no nihainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Isaia toko faha 7:70. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafy ny tohina izahay, na amin'inona na amin'inona, mba tsy hometsiny ny fanompoana. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitan-tory, amin'ny fifadiakanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsihy, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizina nefa tsy atao maty, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Antso tsy hikambanana amin'ny ratsy fa mba hanadiovany tena. Korintianina faharoa toko fahaenina, ny 1:10 hatramin'ny toko 7, ny 1:1. Ry Korintianina, ny vavanay misokatra aminareo, ny fonay malalaka. Tsy tery aminay ianareo, fa tery am-ponareo ihany. Ary mba ho valy ny toraka izany, izaho miteny toy ny amin'ny zanako, dia mba mihahalalaha kosa ianareo. Aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonany mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisany anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe, honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho oloko. Levitikosy toko 4:20, ny 1:12 sy 2:20. Koa mivoa eo aminy ianareo, ka misara aminy hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio. Ary izaho dia handray anareo, ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsitoha. Isaia toko 2:15, ny 1:10 sy 2:20.